koa dia omena ny andriamatoa minisitry ny paostra sy ny fifandraisan-davitra ary fampandrosoana ny arakajy mirindra raha ny fitenenana mba hanolorany amintsika ny tatitry ny fanatanterahana ny fandaharana asana tamin'ny taona 2020. Menanao ny fitenenana tompo, manana 30 minitra ianao andriamatoa minisitra. Misaotra anao ramatoa filohan'ny Assemblée nationale dia miaraba anao ary miaraba ihany koa nareo honorable rehetrarehetra député manatrika eto sy ireo sasany manam-boninahitra sy izay olona rehetrarehetra manatrika eto. Ny zavatra ho asehoko androany moa zany dia mikasika ny asa vitany ministera izay tarihako izay atao ministera ny paostra, ny fifandraisan-davitra ary koa ny fampiroboroboana ny atao arakajy mirindra. Ny asa izay entinay ary izay nitanterahanay tamin'iny taona iny dia hita eo amin'ilay velorano anankiroa. Velorano fahaefatra zany dia eo amin'ilay atao hoe fampianarana natao hoe éducation na vulgarisation pour tous. Io dia mifantona tanteraka eo amin'ny fampianarana ny atao hoe nomerika. Eo amin'ny velorano faha 1.20 kosa dia misy anankiroa. Ao ny atao hoe modernisation de Madagascar. Izany zany dia nentinay teo atao hoe désenclavement mba ahafahana mitondra ny internet, ahafahana ihany koa mitondra ny atao hoe herinaratra ary koa ahafahana mitondra ireo atao hoe tolotra na service postaux zany na service financier any amin'ny reny toerana rehetra manerana ny nosy na ny eto andrenivohitra zany na eo amin'ny faritra lehibe zany na any amina toerana faran'izay lavitra. Dia eo koa ny atao hoe promotion de l'habitat, maro koa zany ireo trano atao hoe ireo fotodrafitrasa izay nataonay tamin'ny taona 2020 iny. Ny fomba nitondraina ny asana moa dia nisy atao hoe axe stratégique anankitelo. Ny anankiray zany dia atao hoe désenclavement, mitohy hatrany ny asa ministera amin'ny fifandraisan-davitra mitondra ny atao hoe internet, ao koa ny atao hoe telefona ary koa ny herinaratra amin'ny toerana rehetrarehetra manerana Madagasikara. Ao koa ny atao hoe inclusion financière, io moa dia tena ho hitantsika amin'izay asa hoentin'ny paostra malagasy na eo amin'ny lafiny tahiry zany na koa zany eo amin'ny lafiny atao hoe tolotra araky ny banky ary ny fahatelo farany dia eo amin'ny atao hoe digitalisation, zany hoe alefa atao digital daholo ireo tolotra rehetrarehetra anananay eto amin'ny paostra malagasy. Tsy vakiako tanteraka ny plan eto fa ny lehibe fotsiny teneniko hoe anomboka ny filazana eo amin'ny transformation de la poste, avy eo amin'ny inclusion financière, dia lava koa zay ireo asa vita amin'ny fanatsarana ireo bureau manerana nosy, dia iresaka momba le hotspot wifi izay efa hitanareo manerana Madagasikara, iresaka ihany koa ny eo amin'ny digitalisation dia ny cove data zany amin'ny fedina tamin'iny aretina mandoza indrony etaona teto Madagasikara, teo ihany koa ny kere data fiadina amin'ny atao ady amin'ny anohanana tany atsimo nefa mihoatra izay no asa nataonay, dia horesahany eto koa ny modernisation ny réseau de télécommunication de l'administration, zany hoe réseau tsy fandraisana mihitsy amin'ireo réseau commerciaux, zany hoe réseau an'ny Telma, réseau an'ny Orange ary ny réseau an'ny Airtel ary koa ny Blue Line. Dia ho azavaina eto koa ireo infrastructure réseau izay nataon'ireo opérateur eto Madagasikara nandritry ny taona 2020 iny, dia ho azavazavaina amin'ny farany ireo tanjona mbola ho ataonay eo amin'ny atao hoe développement numérique ary koa ny eo amin'ny lalàna sy ny décret ahafahana manateraka zany rehetrarehetra zany atsakany sy andavatra. Tena ny fidina le teny hoe transformation de la poste malagasy satria novaina tanteraka ny zavatra maro eo amin'ny poste malagasy. Tsy fantako raha ohatra ka miova amin'ny pazinareo eto amin'ny poste malagasy zany dia ny zavatra resahana voalohany dia le atao hoe flagship eto Antaninarenina.
ny atao hoe flagship moa zany dia io no ohatra ny atao hoe toeram-barotra na toeram-piasana ngezy indrindra ananany postra malagasy. Sako etoina ny teny fa le flagship na le bureau an'ny poste na boutique amin'ny poste Antaninarenina dia ho anisany boutique na toeram-barotra tsara indrindra satria maro ny zavatra novaina tao anatiny zany bureau izany. Anisany hitantsika eo amin'ny lafiny atao hoe fotodrafitrasa na lafiny infrastructure niova tanteraka ilay izy na teto ivelany ary tiana marihana vao fatra amin'ny elo bureau io no tsisy nanova ary vita tanteraka izy amin'izao fotoana zao tazanareo na avenivelany ny ao amin'ny infrastructure zany ary manara-penitra ary araka ilay efa voalazako teo hoe mino ny tenako fa io no anisany botika na bureau tsara indrindra amina fivarotany ara-teknôlôjika eto Madagasikara. Ao anatin'izany fanovana zany dia hovaina natao hoe parcours client. Raha ohatra isika ka nahita taloha amina bureau ana postra dia misy ilay atao hoe comptoir dia misy fitaratra izay manasaraka an'ireo mpanjifa izay mpiara-miasa aminay ato amin'ny postra. Miova tanteraka zany rehefa miditra ao nareo satria ny mpiara-miasa dia mitsangana ary fangaro amin'ny olona. Anisan'ny zavatra hafa koa namboarina tao dia atsangana koa amin'io bureau io ny atao hoe espace entreprise, izany hoe tsy mitovy ny toerana andraisan'ireo mpanjifa sy ireo atao hoe orinasa vaventy samy manana ny olona mpandray azy izy ary samy manana ny toerana andraisana azy. Eo amin'ilay fandraisana olona ihany koa dia natao manara-penitra daholy ary ao daholy ary efa voasaratsaraka daholy zavatra rehetrarehetra ahafahana mandray azy aingana indrindra. Eo amin'ny atao digitalisation ny service postaux sy financier rehetrarehetra ao anaty postra malagasy dia efa isy écran zany tactile ahafahana mijery tanteraka an'ireo service natao hoe tolotra omeny postra malagasy ary tonga dia azo vakiana eo avetrany izy rehetrarehetra zavatra ilaina fomba fiasan'ilay tolotra sy ny sisa sy ny sisa. Ankoatr'izay mbola misy ihany koa ao anatin'io atao hoe boutique amin'ny postra io na ataoko hoe bureau amin'ny postra io misy koa fivarotana fitaovana ara-teknôlôjika ao anatin' zany smartphone ao anatin'ny PC sy ny sisa sy ny sisa. Ao anatiny koa cyberpostra zany hoe ahafahanao zany mampiasa internet ao anatiny bureau io sy tolotra maro samihafa. Io bureau an'ny postra Antaninarenina flagship io ny voalohany. Eo zany no anasehovana rehetrarehetra le atao hoe transformation an'ny postra. Io zavatra io anefany dia entina ihany koa any amin'ny bureau maro samihafa manerana ny nosy, zany hoe hovaina le fotodrafitrasa, hovaina le fomba fandraisana, ataony digitalisation an'ireo tolotra rehetrarehetra ary hoentina hatrany hatrany le fomba fandraisana ny olona ohatrany ao amin'ny flagship ao Antaninarenina. Aiza ho aiza tsika amin'izao fotoana izao misy bureau telo zany amin'ireo mbolan'iny no fa vita tanteraka miandro fanokafana ohatrany Antaninarenina. Ny Antaninarenina moa dia efa nalefa tany amin'ny lehibe atsika tany amin'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre fa azo sokafana nanomboka tamin'ny 7 aprily lasa teo. Saingy no ny vaninandro ianantsika amin'izao fotoana izao moa dia mbola tsy azo ny tanterahana zany zavatra zany. Eto koa zany efa misy telo azo tanterahana. Amin'ity volana ity dia lasa 13 no azo tanterahana ary amin'ny volana ambony dia misy 14 amboniny ihany koa. Zany hoe tena zavatra eo ampamarana anazy amin'izao fotoana izao zany dia atao amin'ilay hoe eo amin'ilay mobilier ahafahana manatrika na atao hoe ahafahana manatanteraka an'ilay parcours client vaovao. Reto misy sary vitsivitsy ahitantsika ny ambositra, ahitantsika ny toerana maromaro izay efa vita ny atao hoe rebranding n'ilay bureau
ary misy anankiray ara efa ahitantsika ny atao hoe mobilier anankiroa maromarina kokoa izay misy ao anatiny a mitovy ihany koa amin'ireo mobilier eto Antaninarenina. Tsy hijanona eto amin'ny listra koa iza ny efa vita, iza ny azo tokanana, fa avelako aminareo a ny mamaky azy a raha misy moa ny fanontaniana rehefa avy eo a dia avonina izay ato amin'ny MPTDN amaly an'izany fanontaniana izany. Rehefa raisina kosa ny atao hoe eo amin'ny smart village. Smart village dia araka nefa nazavaina tamintsika dia ireo bureau-na poste manara-penitra 100 metatra carré eo ny angezany izay ataontsika any amin'ireny toerana atao hoe zone enclavé ka ny tanjona dia mba toerana atao hoe mba misy zone économique kanefa kosa sady tsisy herinaratra no tsisy internet. Hoentina zany amin'ireny toerana reny ny internet amin'ny alalan'ny vesaty, hoentina ihany koa ny atao hoe herinaratra amin'ny alalan'ny panneau solaire ary hoentina eny daholo ireo tolotra ny poste ary koa ireo tolotra financier anananay ho an'ireny lemponina eny amin'ireny toerana ireny. Tsara mariatsika fa raha ohatra ka ny équipement ho apetraka amin'ireo bureau ireo izay mariako eto dia efa tonga daholo. Izany hoe le vesaty 10 ho apetraka amin'ireo dia efa tonga ary efa nampiasaina ny maro amin'izy ireo ho tononiko ihany. Ny panneau solaire dia miisa 700 ny panneau solaire efa tonga izay ho aparitaka amin'ireo toeran'ireo. Ohatrohatrohatran'izay ihany koa ny tablety zany dia efa misy hatrany amin'ny kely foana tsy hatongavany any amin'ny 300, ny PC sy ny laptop dia efa misy any amin'ny 520 tsirairay avy, ny imprimante torak'izany koa ny écran TV. Aiza ho aiza amin'ireo ny roa zany efa vita tanteraka miandry fitokanana fa zany hoe efa nalefa moramora dia atao hoe ao Bevato sy ao Sarobaratra. Amin'ny herinandro ity dia ho vita koa ny any Ambondromisitra ary amin'ity volana ity dia efa misy sivy zany no ambonin'ireo roa dia 12 no efa vonona miampy 10 azafady, zany hoe isy 20 zany efa azo tokanana amin'ity volana ity ary 17 ambonin'izay dia ho tokanana amin'ny volana Jolay. Misy kosa nefa ireo anankifolo izay mijanona ny asa noho ny tsy fatratrarana azy ary nisy anankenina izay lavitra loatra, ohatra ameko an'izany ohatra ny any Manambato any akaikina Ambilobe izay amintsika miteny izao dia mila mandeha tongotra 420 kilometra vao tonga any, izany hoe tsy ho tratra mihitsy ny nanaovana azy tamin'izay fotoana izay. Eto koa tsika zany dia mahita sary vitsivitsy andreo smart village. Tazantsika ohatra ireo atao hoe panneau solaire 8 isaky ny toerana. Hitantsika eto le trano manara-penitra mitovy daholo ny smart village rehetrarehetra manerana nosy. Hitantsika eto zany Bevato, Tsinjoarivo, Miarina Avaratra, Ambondromisitra ary koa Antongombory sy Miarina Avaratra. Tsy naseho daholo izy ohatrareo fa satsionany fotsina no nentina teto. Eo koa raha jerevana ny eo amin'ny listra dia avela aminareo apetrako aminareo ny mamaky ny listra izay efa eny ampelantananareo. Raha misy moa fanontaniana dia vonona ihany koa ny ekipanay amaly izany rehetrarehetra izany. Akoatra ny atao hoe smart village dia nanao ihany koa ny posta malagasy ny atao hoe relais postal. Amin'ity taona ity izay dia manana fikasana anao eo amin'ny 20. Ny antony dia maro ireo toerana izay mety hoe nisy bureau-na poste taloha fa maty izy amin'izao fotoana izao. Misy koa nefa ireo toerana ohatra raisitsika ny Fandriana. Ny bureau-na poste dia arỳ ambony be erỳ miaraka amin'ny atao hoe bureau amin'ny faritany, bureau any préfecture, district sy izay tiantsika, kanefany
ny toerana misy ny vahoaka, ny tsena sy ny taxibrosy dia efa lasa nidina aty amin'ny toerana hafa, zany hoe mila miova ihany koa zany posta amin'izay fotoan'izay ary tsy vitany hoe relais postal ny tiana atao fanao ihany koa ny posta malagasy amin'ity ny atao hoe cash point ohatran'ireny hitanareo amin'ireny orinasa Telma, Orange, Sertel reny. Amin'ny Ambodibonara zany dia nisy posta teo taloha satria Pormo Ambodibonara. Izy io dia adiny 2 amin'ny tomobile miala avy eo Ambilobe. Dia zavatra natao tany dia mitovy tanteraka amin'ny Smart Village ny équipement napetraka, internet amin'ny alalan'ny satellite, équipement solaire zany hoe misy panneau 4, misy PC, misy laptop, dia entina ny daholo ireo tolotra avant-poste ary koa ireo tolotra ataontsika hoe financier izay anananay. Ary anisan'izany koa ny fampianarana an'ireo vahoaka, indrindra fa ireo tanora sy ny fikambanam-behivavy amin'ny internet sy ny nomerika. Ireny koa dia ahafahany hoe ireo administration mandefa mailaka na mandefa WhatsApp izay tianareo amin'ny foibeany satria efa izay no zavatra ataontsika makany amin'ny lalana fampandrosoana izany atao hoe ny digitalisation amin'izao fotoan'izao. Ny zavatra horesahako manaraka indray zao dia eto amin'ny atao hoe inclusion financière. Efa fantatsika rehetrarehetra ny atao hoe poste monnaie. Ny poste monnaie dia tamin'ny taona 2020 iny dia nahavitana zavatra betsaka. Inona moa tena ilaivantsika an'ilay poste monnaie? Araka ny efa voalaza io mba tsy kirakiraintsika, tsy hitondrantsika an'ilay vola mandehandeha. Ohatra hoe raha avy any Ambodibonara tsika makatỳ Antananarivo dia tsy mila hoentina apetraka ao amin'ny poste monnaie fotsiny dia afaka mandeha mba ilana mety hoe akasiparana amin'izany rehetrarehetra izany. Ny efa nampiasa an'izany poste monnaie zany na eo amin'ny fandoavana karama zany na amin'ny fizarana atao hoe paiement de masse dia tao ny FID, tao ny UCP, tao ny éducation nationale, tao ny fandaovana karama ny JIRAMA, ny Bongo, ny LFL, tao ihany koa ny fandoavana ny bourse n'ireo mpianatra sy ny sisa sy ny sisa. Zany hoe efa nisy 405 000 ny olona nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ny poste monnaie na mampiasa ny poste monnaie amin'izao tsika amin'ny teny izao. Ary ny poste monnaie dia nampiasaintsika mafy izy io tamin'ny fiadiana ny Covid iny teo amin'ny fizarana ny tosika famena. Ary efa fantatrareo koa fa efa vita ny fanarahana tamin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ministera ny fampianarana fototra eo amin'ny paiement na bourse étudiant, eo amin'ny paiement caisse école sy ny sisa sy ny sisa. Ary ankoatran'izay rehefa voalazako teo rehetrarehetra teo. Zany rehetrarehetra zany dia efa natao ihany koa teo amin'ny lafiny bourse étudiant izay hitantsika fa nisy olana nisy tamin'ny voalohany dia vita niaraka mipiasa ny poste malagasy ny qualification tao anatin'ny ray volana ny 5,20 isanjatony ireo bourse ary efa vita ny fandoavana ny 1,10 isanjatony bourse manerana ny province anakenina. Zany rehetrarehetra zany dia ilazana fa efa tena hoe mature na atao hoe matotra tanteraka zany ary mandeha ara-dalàna ny atao hoe poste monnaie ny poste malagasy. Eto tsika eto amin'ireo tableau rehetra dia mahita ireo isan'ny compte nosokafana, isan'ireo olona nisitraka n'izany poste monnaie zany na teo alafiny tosika famena na vatsinankohonana, eny ihany koa na teny amin'ny caisse école sy ny sisa sy ny sisa, dia torak'izay ihany koa teo amin'ny vatsim-pianarana teny amin'ny ambaratonga ambony. Dia raha hitanareo amin'izao ataoko fa profo mazava tsara mihitsy zavatra fa dia tolotra mandeha ara-dalàna ary azo itokisana tanteraka ny poste monnaie satria efa mahatratra hatrany amin'ny 46,700,000 amin'izao tsika amin'ny teny izao ny vola efa naparitaka na amin'ny alalan'ny poste monnaie ary tsy nisy fitarainana
hoe tsy voaray le vola na hoe nisy very le vola. Zany zany dia manambara fa ny positra monnaie any positra malagasy dia anisan'ny tolotra mandeha tsara amin'izao fotoana izao. Ny zavatra manaraka ihany koa eo amin'ny inclusion financière dia mpifaliana no ampandrenesana ianareo fa efa tonga eto Madagasikara zany zao le karatra hypoketra. Le karatra hypoketra moa zany dia carte visa prépayé. Ohatra ny carte visa prépayé rehetrarehetra manerana an'izao tontolo izao. Zany hoe azonao entina naiza tany alehanao, azonao hividianana zavatra raha ohatra ianao makany ivelany na ho any amin'ny Carrefour na hividiananao akanjo, azonao hividianana billet, azonao hanaovana koa atao an'ilay hoe achat en ligne, sady koa ahafahanao maka vola eto Madagasikara. Ny hypoketra dia tokony fantatsika zany fa efa marque déposée amin'ny positra malagasy izy io. Vita tamin'iny taona iny nazahoana ny autorisation an'ny CSPF ao amin'ny banque Foibe, ary efa vita ihany koa ny nazahoana ny agrément en visa. Reo atao hoe testa rehetrarehetra, ny atao hoe testa andramana maka vola eny amin'ny distributeur samihafa, andramana hividianana zavatra amin'ny achat en ligne, andramana ihany koa amin'le hoe sans contact, zany hoe apetraka fotsiny izy dia tonga dia hita. Vita daholo ireo testa rehetrarehetra ireo ary efa tonga eto Madagasikara zany amin'izao fotoana izao ny 18,700 karatra zay hozaraina manomboka amin'ity volan'ity, ary efa vonona tanteraka eo amin'ny fizarana zany karatra zany ny positra malagasy, satria efa vita na ny business plan, efa vita daholo koa ny fanazavana ny tolotra. Ka manararoatra ihany ny tenako hoe mba miangavy ary mino zahay fa ianareo rehetra solombavambahoaka dia ampiasa ihany koa ny karatra hypoketra. Eo amin'ny atao hoe bureau-ny ministera amin'izao fotoana izao. Ny bureau ministera dia vita daholo reo fanatsarana ny bureau zay no eritreretina ho ataonay. Hita zany na ny Toliara, Manjanga, Atsiranana ary ihany koa ny bureau ohatra hoe ny eto Antaninarenina zay efa tazanareo. Aseho eto moa zany ny sary vitsivitsy zay ahitanareo any Toliara, ahitanareo any Mahajanga, ahitanareo any Antaninarenina, ahitanareo ny Atsiranana. Eo amin'ny lafiny atao hoe hotspot wifi dia araky ny fangatahan'ny filoham-pirenena ihany koa moa dia tratra tanteraka reo 2.5 atao hoe hotspot wifi manerana Madagasikara. Ary izy ireo zany 2.5 ny vita ary amina distrika 720. Ny hita amin'izao fotoana izao zany dia mahatratra eo amin'ny 77,000 eo ny isan'ny olona tokana natao utilisateur unique nampiasa an'ireny hotspot ireny. Zany hoe rehefa dinihana zany dia eo amin'ny 500 eo raha ataontsika hoe amin'ny ankapobeny, ataontsika moyenne ny olona mampiasa an'ireny. Marina fa mety misy kelikely fa misy toerana zany tena be da be ny mpampiasa an'ireny hotspot ananantsika eto Madagasikara ireny. Ny za moa tsy hiditra fa tokony fantatsika fa azo ampiasaina mandritra ny 7 andro ary 420 ora reo hotspot reo amin'izao fotoana izao ary ny olona tsirairay dia manana zo mampiasa azy mandritra ny adiny 2 isan'andro. Eto moa dia misy sary vitsivitsy amin'ireo hotspot ary tokony fantatsika fa misy reto logo reto foana ny MPTDN sy le logo wifi alalantsika zany hoe aiza le toerana misy an'le hotspot amin'ny toerana alehantsika. Tsy hiditra amin'ny toerana misy azy ireo ako fa azonareo vakina koa iny amin'ny manaraka. Akoatra ny ireo hotspot ireo dia misy ny zavatra manokana zay nataonay dia ny
ao koa misy hotspot namena ohatra any lycée Silene Paul Barakara, misy koa namena ny CEG Aride Célestin miaraka amina tablety dia misy koa le vohipeno fa le vohipeno le hotspot amin'ny site public ihany io no namezana tablety mba hahafahana mame an'ireo tanorantsika fitaovana ampiasaina an'izany satria anisany olana ho an'ny tanora ary olana ho antsika ny atao hoe mividy an'ireny smartphone reny na reny tablety reny. Eo amin'ny digitalisation. Eto amin'ny digitalisation dia ny horesahana voalohany dia ny cove data. Cove data zany dia efa vita ary hitantsika fa nampiasaina ireny ady rehetrarehetra ireny dia tao ao daholo na ny gestion de ligne, cartographie, ao koa ny manome attestation, ao koa ny ahafahana miantso. Ka raha dinihana zany hoe inona ny zavatra vita tamin'io cove data io dia hitanareo fa maro ireo antso vita, maro ireo SMS natao, maro ihany koa ireo antso voaray ary zany dia nirahana tamin'ny atao hoe groupement professionnel des relations clients, zany hoe centre d'appel ngeza be eto Madagasikara sy ny Orange, zany asa rehetrarehetra zany nefa nirahana amin'ireo dia natao mamaimpoana. Anisany koa teo amin'ny ahitao arakajy mirindra digitalisation dia natao koa ny kere data. Kere data dia logiciel manao 360 degré hitao daholo ireo tosika efa namena amin'ny olona na vary na katsaka, hitao koa ny situation démographique, hitao ihany koa hoe aiza ho aiza ilay olona maka rano latsaky ny 2 kilometra ve mihoatra ny 5 kilometra ve, hita koa raha ohatra ka faritra mena na tsy faritra mena, hitao daholo ireo ankizy tratrany atao hoe malnutrition na sévère zany na moyenne, hitao koa hoe inona ny asan'ilay fianakaviana ary io dia azo ampiasaina na misy internet na tsy misy internet amin'ny alalan'ilay smartphone. Hitantsika eto fa raha ohatra zany ny ao anosy ireo toerana izay tokony natao recensement dia efa vita efa ho 99,58% na fa ho 100%. Raha raisitsika koa ny Ambovombe dia efa vita ihany koa zany à 96%. Raha raisitsika kosa ny any Ampani vao nanomboka moa izy ity fa nanomboka ty arina dia efa hananika ny 320% zany tsika amin'izao fotoan'izao amin'ny recensement. Hitantsika eto moa zany hoe iza ny efa vita, iza ny tsy efa vita, dia hitantsika fa ny ato Ampani zany sisa no tena ambony ataotsika. Afahana nanao an'izany anefany dia ministère zany dia nanome équipement satellite an'ireo atao hoe brigade mix multiservice, ireo miaramila izay nanao an'ireo recensement, izay nampiny ihany koa, nampiny reto atao hoe GPRC, reto centre d'appel ngeza be, ary koa name en connexion internet ho anazy ireo. Ny zavatra manaraka dia ny réseau amin'ny fanjakana. Tia moa dia le tolotra ny fanarahana tamin'ny Huawei dia efa vita tanteraka zany izy amin'izao fotoan'izao, vita ara-dalàna ny accord sy ny contrat ary efa tonga ao Toamasina zany ireo anaovana data center, ireo système de communication zany na ny téléphonie IP, ny vidéoconférence sy ny sisa sy ny sisa. Eto koa zany data center izay apetrakantsika any Andotapenaka. Eo amin'ilay 4G ary koa ilay caméra, reto koa zany dia efa vita tanteraka ny étude an'izy ireo ka hipetraka eto amin'ny faritany zany ho apetraka eto misy caméra eo amin'ny 1000 caméra, 1500 terminaux mobile, misy drone anankiroa ary misy pylône 420 amina 4G. Dia isy ihany koa ny fibre optique izay apetraka manakambana an'ireo atao institution eto Antananarivo ary koa makany amin'ny Tanamasoandro. Ankoatr'izay mba ahafahana mitarika an'iny asa iny koa any amin'ny toeran-kafa any faritra fa tsy ho eto Analamanga ihany dia efa nanao étude zany izahay ka hitantreo hoe tsara koa raha mba hitarina any amin'ireo chef lieu hafa na ny caméra zany sy ny sisa ary koa amin'ireo zone de sécurité anankiefatra. Dia tsara ihany koa ilay data center zany raha mba misy data center anankiray raha sendra mijanona na sendra mirehatra dia misy anankiray ahafahana ihany koa manavitra azy. Eto amin'ny atao hoe infrastructure réseau.
irahana amin'ireo opérateur. Ny zavatra efa andalana zany amin'izao fotoana zao dia efa manao fibre optique vaovao atao ao anatin'ny backbone national ny Golfsat ka Antananarivo-Toamasina 364 km no ataony zany hoe misy 24 paire ary izy io dia sécurisé zany hoe misy lalana mandroso miverina ary tsy mitovy ny lalana. Ia, tsara marina moa fa tapitra ny 30 minitra ny Andriamatoa minisitra fa iaraha-malala fa mbola tsy tapitra ny famelabelarana izay ataonao dia omenay alalana ianao Andriamatoa minisitra amitan'izay. Sotra tokoa. Sotranao Ramatoa Filoha, tsy ho ela sisa tompoka satria tsy jery. Zany hoe satria misy tikambe ty zavatra ty, zany hoe ny site vaovao zany hitanareo hoe ny 2G na 2G 3G 4G dia tamin'ny taona 2021 dia navita 12 ny RTL, tsy hiditra amin'ny tsirairay fa hitanareo azy eo zany ny ao anatiny. Ny Orange kosa dia navita 730 dia hitanareo reny ny ao anatiny. Rehefa raisina kosa ny Telma tamin'ny taona 2021 dia navita 920 amin'ny 100. Zany hoe rehefa ataontsika zany ny kajikajy dia maromaro ihany izy ireo. Raha ohatra ka raisina fotsiny zay hoe 920 amin'ny 100 ampiana 730 ampiana 12 zay dia maromaro ihany. Ary tiako manambara fa ireo commune vaovao sitraka 4G dia miisa 9 amin'ny 100 ary ireo commune vaovao sitraka 3G dia miisa 4 amin'ny 20. Afahana manaraka izany rehetrarehetra izany nefany dia araka koa ny fangatahana ary fangatahany koa ny nareo ao amin'ny Assemblée nationale enquête zay sokafanareo dia miezaka mafy ny ministera sy ny arteky amin'izao fotoana zao anaraka andreo atao hoe qualité. Ka hitantsika eo amin'izany zany hoe manahoana marina ny couverture rehefa misy 22G dia misy 2G marina les communes ary raisina koa reny hoe manahoana les qualité, manahoana fotoana anaovana antso, manahoana ny firy amin'ireny antso reny no tanteraka raha ohatra hoe Telma miantso Orange na Orange miantso RTL na koa hoe Telma miantso Telma. Ao anatiny koa zany ny fanaovana internet, ao anatiny koa hoe firy andro ohatra no famalina raha ohatra ka misy réclamation ataon'ny client momba ny facture. Dia zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao dia efa vita ny étude ary vidy an'izay fitaovan'izay tsika mba ahafahana manaraka an'izany. Zany rehetrarehetra zany satria amin'izao fotoana zao dia système déclaratif zany no ataon'ireo opérateur ireo. Ny ary amin'ny toerana izay tsy misy mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny atao hoe internet dia ny ministera dia mitondra satelita mametraka an'izany. Misy anankiroa efa vita, ao zany Beroro izay mapetraka atao amin'ny poste moa dia nentina daholo ireo tolotry ny poste, dia ao ihany koa Yakora izay hitondrana ny tolotry ny poste ary hovitaina amin'ity volana ity sy amin'ny volana ambony ny any Benenitra, amin'ny Midongy Sud, Ivohibe ary Amboasary. Eto amin'ny développement numérique, zavatra roa sisa no amarana anazy dia mitohy ny asa fanaovana ilay teo Institut national de la digitalisation ery Antanety be Ivato, efa nanomboka izy ireo. Ary amin'izao fotoana zao ary tokony hitanareo tamin'ny filakevitry ny ministra tamin'ny heriny dia nanao partenariat maimaimpona niaraka tamin'ny Birine Pointe ny ministera mba ahafahana manao hoe ahoana no ahafahana mampiakatra n'io institut io tsy amokatra ihany no atao hoe formation continue an'ny poste malagasy sy a ministera fa koa ahafahana mifaninana amin'ireo institut rehetra manerana an'izao tontolo zao ka ahafahana mitondra fianarana vaovao ohatra ny intelligence artificielle, blockchain sy ny data science. Farany dia farany tompoko dia eto Antaninarenina dia ho avy efa manomboka zany zao ny étude anay dia anao zay natao hoe incubateur sy accélérateur en entreprise, zany hoe fanohanana an'ireo tanora izay manana hevitra anaovana orinasa ao anatiny ahitao arakajy mirindra.
Saotranao Ramatofilo, saotranareo rehetra honorable ny eno ny lalàna angamba amin'ny manaraka no resahako. Saotra tompoko.